Mbola amin'izay taranja bola lavalava izay ihany fa ho an'ny seksiona andrefany arivo kosa ity izy dia nakalaza ny faharoapolo taonany ary ny farana indroany zany taonjobily zany omby mifa efatra no nozarainy izy ireo teny amin'ny Kianjamaki tamin'ity androany ity. Enikaja enimboninahitra ny seksiona andrefany arivo tamin'ity androany ity izay namarana ny fankalazana ny taonjobily fa roapolo taona teny amin'ny Kianjamaki Andotapenaka. Omby mifa efatra no nozarain'izy ireo ho an'ireo lalao famaranana efatra izay notanterahana androany teny amin'ny Kianjamaki. Araka ny nambarany Andriamatoa Rakotomalala Risara filohan'ny seksiona Ambohidratrimo dia tratrany tanjona ho azy ireo. Amin'ny ankapobeny aloha raha ny fatongavany amin'ny androandroany betsaka le fingapingana ataon'le milaza fa tian'le rugby fa raha ny tianay zany raha tsisy le fingapingana tsy tokony ohatro an'izao ty raha ny olona pitrerany olona karakarainy maro fantanareo. Nazanaty zany vita samy farany totosa tsisy tomika. Tsisy tomika aloha ny lalao rehetra dia isorana anareo mpanao gazety zay tsy niala taminay hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany androany io eka le dia mbola ity foana ny fiaraha-miasa dia isorana an'ireo mpijery rehetrarehetra zay tonga teto nanotsona anay teto amin'ity fankalazana ny faharoapolo taona ity. Resaky seksiona manokana ve sa nisy fiaraha-miasa tamina mpanohana? Hatreto aloha zany dia niezaky ny seksiona manokana mihitsy no nentina niainga hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany. Inona indray zany zao fandaharam-potoana manaraka? Fandaharam-potoana moa zany zao dia tonga dia miatrika ny championnat 2017 satria zay efa miditra amin'ny andro fahatelo zao. Ity lalao antsika mitsara ity dia ny famaranana teo amin'ny Jamaika izay mikatroka amin'ny zareo nanoa manao akanjo fotsy amin'ny sary. Ny Jamaika teto no nivoaka nandresy tamin'isa 4-3. Toy izao kosa ireo vokatra hafa nandritra ity fihaonana ity ihany. Teo amin'ny diviziona fahatelo dia ny JSTA Talakimaso no nivoaka nandresy nandropaka ny ombony fa rehefa nandresy ny fifitahana osy vavaka tamin'ny 17 ary teo amin'ny diviziona faharoa kosa dia tamin'ny Mokafoy 7-9 no nivoan'ny Black Rose avetsy atao madinika mpandresy nandropaka ny ombony fa rehefa nandresy ny JBA Nakasina. Ary mbola tsy tonga eto am-pelantanana kosa ny vokatra teo amin'ny izay nikatrohan'ny 15 Avenira sy ny FTA Nandavamamba.